Mbola secret de misy zany ny présomption d'innocence fanavoaka moa le izy de inona moa ny olona am'izany tena nisy zany zahako no saisir ny police judiciaire atao amin'ny Toborisara Atsimandrava hoe mba mangataka asina ouverture d'enquête ny eky nilazany marina ny général Ravalomanana filohan'ny Sénat fa tena nisy tokoa ny fanodikodinana volam-panjakana tao amin'ny lapam-panjakana izay misy azy ireo tao amin'ny lapam-panjakana ny Antenimierandoholona raha ny marimarina kokoa. No afisiny tao amin'ny radionantsiva fa tsy vola kely no nanjavona tsy hita zany fa vola amanjatony tapitrisa maro ariary izany. Raha itsy ny resaka dia vola mitentina eo amin'ny 300 tapitrisa ariary eo no nanjavona tsy hita tompona ndraikitra ambony eo amin'ny Sénat na ao amin'ny lapam-panjakana ny Antenimierandoholona no ahina ho tompona ndraikitra amin'izany. Raha itsy ny resaka dia ahina olona tompona ndraikitra ambony ao amin'ny Sénat tao amin'ny trésor-panjakana no ahina ho tompona ndraikitra amin'izany fanodikodinam-bolam-panjakana izany. Ndao ratsika kely ny resaka ny fanaovan'ny général Ravalomanana filohan'ny Antenimierandoholona tao amin'ny radio Antsiva. L'izy moa zany mbola secret de misy zany ny présomption d'innocence fanavoaka moa le izy de inona moa ny olona am'izany tena nisy zany zahako no saisir ny police judiciaire atao amin'ny Toborisara Atsimandrava hoe mba mangataka asina ouverture d'enquête malala an'izany daholo ny ministre concerné hatramin'ny présidence ny premier ministre hoe misy zavatra tsy mazava atao aminay fa mila atao enquête satria mila fanampiana ny ministère en finance io zany ohatra satria ministère finance ny namoaka an'le vola dia natao zany le izy ny olana tamin'le enquête zany i colonel Tahina le directeur en police judiciaire no miandraikitra izy io nefa izy limogé de bloqué de normal zany raha ikerany any amin'ny Facebook fa volana tsy mivoaka le enquête satria le olona mbola vao mitady le izy zany manohy an'le enquête fa miteny tamin'ny ministre ny délégué en gendarmerie aby rehefa niala moa le olona de tokony mba misy olona manohy le enquête fa tsy niala le olona de mijanona teo ny enquête zay zany no mahatonga ny fa tena misy enquête ouverte zany izy io ary za zany no anisan'ny saisiran'izy io nampandreny ministre en justice nampandreny ministre en finance nampandreny premier ministre nampandreny président de république tamin'le taratasy zay natao nanomboana ny enquête fa tena misy tsy azo ekena zany amiko ny resaka fanodikodina na aiza izy na aiza za aloha mitena anareo an'izany ny président de la république amin'ny ministre samy mba miezaka miady daholo am'izany ary zay nisy ny resaka hoe doléance sy ny sisa atao reny ady amin'ny kolikoly. Fanampin'izay nanamafy général Ravalomanana filohan'ny Antenimierandoholona fa ny tenany mihitsy ho izy no nangataka teo anivon'ny police judiciaire amin'ny anokafanany fanadiadiana indray makasika ity raha ity fa misy zavatra tsy mazava ao amin'ny lapam-panjakana Antenimierandoholona hoy général Ravalomanana. I vola nanjavon'io hoy général Ravalomanana Richard dia vola tokony andoavana tam'karaman'ireo piasa sy ireo lehibe ny sampandrara ao amin'ny Antenimierandoholona io vola io. Ankoatr'izay misy ihany koa ny mivoy hoe vola ilain'ny filohan'ny Antenimierandoholona ho sara ny fivoahany mamitahiraka any ivelany io vola io araka ny resaka mivoy miparitaka. Nefa ny général Ravalomanana dia tsy mahafantatra ny fivoahany io vola io ary mandiso tanteraka izany resaka voizina zany ny filohan'ny Antenimierandoholona général Ravalomanana Richard satria zao raha ny fivoahany makany ivelany mamitahiraka any ivelany ampitan-dranomasina dia tsy volam-panjakana no miantoka azy fa volan'ireo zay manasa azy ivahinany amin'ny firenena zay misy ny tsirairay nalainy ohatra tamin'izany moa ny dianalehany tany Chine ny dianalehany amin'ny toerana maro samihafa. Raha lazaina fomba hafa dia zao ny firenena nanasa azy no miantoka manontolo ny sarandalany sy ny fandaniana rehetra amin'ny fivoahany mamitahiraka any ampitan-dranomasina tsy misy volam-panjakana mihitsy no mivoaka ho izy. Noho izay zavatra izay dia tsy maintsy nametraka fitoriana ny général Ravalomanana ary napetrany eny amin'ny zandarim-panao famotorana eny amin'ny Tobory Atsimandrava ho izy. No mariny fa colonel Tahina Ravalomanana no ny andraikitra ity raha ity teo aloha fa efa nesorina izy dia lasa mijanona tsy mihetsika tsony ity afera fanodikodinam-bola anapitrisany ariary ity ao amin'ny Antenimierandoholona ka mangataka ny anetsehana indray ity raha ity ny général Ravalomanana
mba ahitana ny tena marina mahakasika ity fanodikodinam-bola ao amin'ny lapam-panjakana ny anteny-merandola ndao ary atao amin'ny senavy izy anao an'izany satria ny akon'ilay izy ange misy fotoana zany tsy nahazo ny tokony droit antsony ny directeur ny chef de service ny chef de division tsy nahazo ny droit hoe tokony tiany carburant aminao dia tsy azo n'ilay izy misy fotoana reo mivory tao amin'ny vory-tany ondry zareo dia azoko moa ny renseignement reveo natonga naotrany hoe tezitra ihany keo hoe anaovana mission an'ny président sénat nivelany mahatonga an'le nareo tsy hamena zavatra tsy hamena ny droit nareo draka zange raha nandeha izay nandehanako rehetra le toan'le olona manasa dao le hatramin'izatany angletera nge ny chambre de l'or nanasa nandeha nakany Chine ako ny tany Chine nanasa nandeha nakany zay rehetra nandeha ohatrany Maroc ary tokony hoe tsy zay tokony hoe samy miantoka ny tena mbola le toan'ny parlement marocain nandeha nanay tany Maroc afarany teo iny zany hoe tsy dia misy hoe vola hoe avato amin'ny Sénat zany andehanana fa le firenena manasa no manasa miantoka an'ireny andehanana rehetrarehetra zany dia avy eo izy apetraka ty aminazy zany lanin'ny président Sénat manao mission extérieure ny droit anareo ozako hoe tena tsy mety kosa zany za lasa pitory amin'izay fotoana zay hoe alainareo baraka zany amin'ny piasa fa tsy ihany fa tena misy io fanadihadiana atao io zany misy enquête io fa zay no nahatonga azy janona lona be io zany satria miala le directeur amin'ny police judiciaire le nondraraha Patrick médecin colonel Patrick Rakotomamonjy io zany nahatonga azy zay dia nabloqué an'le enquête ray manontolo ny nanaovana anazy aloha zany tsy afenanareo io moa zany hoe tsy maintsy mijery ny anina foana ianao hoe raha nisy mifanodikidonina ho anahy manokana zany tamin'ny voalohany dia hoe avereny zay nalaina dia afaka manome zany le droit n'le mpiasa amin'izay hoe tia nalainao dia avereny lasa n'le mpiasa zany le droit tokony ho anazy zany ny olana zany rehefa saisie ohatran'io dia tsy maintsy mandeha police judiciaire izy rehefa tsy tafavoaka zany le izy dia tsy zany o mitory zay le tena hoe Sénat no mitory etom-pamaranana dia zao tsy karitra fa misy tokoa ny fanodikodinam-bola eny amin'ny sampanjaram-panjakana ny ankehitriny moa maresaka dia maresaka ny eny amin'ny anteny-merandola araka izany rehetra zany dia arantsika miandalana eo ny mety toy ny toedra raha izany ary izay ihany koa mamarina videontsika andrany aza dino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray ampinao reo ny tenako isambotra aningara vatomanga sy ny piraipetsapetsa amin'ny rehetra tsy ampafirin'ny olona be vola io fa vitatsika io andao asehontsika ny vahoaka ao an-tanindrazana fa isika mitandroka ary ny vozona ny verina nanao fanambarana ndraiky colonel Patrick Rakotomamonjy taoriany fanambarana roa samihafa zay nataony talohany ity fanambarana iray ity tsy nanao resaka maro izy fa tonga dia action avy hatrany no votoatiny resaka dia ny hoe isambotra ny Andriamatoa Mamara Vatomanga sy ireo zay mpiray-petsapetsa aminy zany hoe mazava ho azy fa raha miresaka Mamara Vatomanga isika sy ireo mpiray-petsapetsa aminy dia ny olona voalohany tonga an-tsain'ny olona dia Andriamatoa Flo Andry Rajoelina midika izany fa ny fisamborana ny Mamara Vatomanga dia midika ho fisamborana ny Andry Rajoelina sy ireo zay manodidina azy zay azo eritreretina fototra mampikatso ny firenentsika ankehitriny fanontaniana tsara petraka dia zao amin'ny fomba ahoana no anatanterana ny fisamborana ny Mamara Vatomanga nefa colonel Patrick Rakotomamonjy izay manao fanambarana dia any ivelan'ny Madagasikara efa nolazainy tao amin'ny fanambarana izay nataony izany dia ny hoe nangataka fiara-miasa nanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny miaramila zandary ny folo alinda sy ireo hery velona maro samihafa mba irahina iraisaina isambotra ireo mpambotry firenena toy ny Mamara Vatomanga sy ireo mpiray-petsapetsa aminy ndao rahantsika ny fanambarana feno zay fohy dia tena fohy tokoa ry vahoaka malagasy any an-tanindrazana sy manerana an'izao tontolo zao araka ny fanamarana anankiroa izay efa nataoko teo aloha noho ny tsy fandraisana andraikitra noho ny tsy fianona sy fahamaliana ny fitoriana izay nalefako tamin'ny toroka kasika ny Ngara Vatomanga sy izay komplice ny rehetra dia nanapa-kevitra androany fa voalohany ry vahoaka malagasy ampinao reo ny tenako isambotra any Ngara Vatomanga sy ny mpiray-petsapetsa amin'ny rehetra Andriamatoa Vatomanga tsy amialako ianao
potika ny firenena potika ny taranaka ravany ire-pirenena efa manomboka tonga ty amiko daholo ireo pirofo alefan'ireo mpiray-tanindrazana amiko fantatro tsy manam-bola be ohatranao aho fa tsy amialako anao ny Ngara-Vatomanga tsy amialako anao ry vahoaka malagasy manomboka zao arahanareo enonareo ny baiko zay alefako avy aty isan'andro tsy ampafirin'ny olona be vola io fa vitatsika io andao amboaritsika ny firenena mifoaza ianareo folo alindahy namako rahalahako manambronahitra generaly na ny mbola miasa na ny misotro ronono manambronahitra ambony manambronahitra lefitra vata miaramila zandary andao iara-ifo anarina nyty firenena malalatsika io andao asehotsika ny vahoaka ao an-tanindrazana fa isika mitandroka aro ny vozona aza manaiky kolikoly aza manaiky tapena Ngara-Vatomanga sy ny komplisiny amin'ny vola arao ny baiko ho an'ny tanindrazana araka izany rehetra izany afaka milaza isika fa mangotraka ny rano mihamafana ny toedrara politika araka izany oharantsika miandalana eo mahakasika an'izany eo anatren'izay nefa tsara ihany raha virina rahantsika ireo sintona lakilosy izay nataon'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy izay tsy norarahiny ity fotoanany any Rajoelina ity fa andao arahantsika izany manitana sainy maro Premier Ministre nafamoaka nataon'ny colonel Patrick anisany voaresaka tao anaty zao teneniko aminareo efa namaly mahakasika an'izany zareo anivon'ny ministère misahana ny firenena faharoa ataoko fa tompon'andraikitra maro nyvotaniso anatin'izay dia efa nirosatsika fanadihadiana lalina mahakasika an'izany hitatsika ntony ny tsy mety fotsiny zany tamin'ny nataony amin'ny mamanolahatra misy ny atao hoe obligation de réserve indrindra manamboninahitra permanence faharoa manarak'izay manana etika koa zany ny officier zay nianarana tany amin'ny école hoe fatao hoe tsy militaire de nanena zay fa nefa misy ny atao hoe indika hoe courage raha misy zavatra misoany dia accès aloha hitanareo tsara misy ny teto hoe basy no mipoka teto tamin'nytezarita fa accès no tsisy nompositra zany fanjakany rajonary mampianina raha olona hoe osambolona fanongampanjaka manao fiality fandobana ny akaroka fantatrareo fa megazety fa zay tsy mitsoka teto foana zany ny officier zany raha misy zavatra misoa dia atrehan'ny officier fa tsy hoe anao ianao dia lasa mitsoka dia any ambadika any anao no miteny fa za manentana raha mba mijery ny zandriko lahy iny hoe atreo zava-misy fa lasa manasarotra ny situation no fotsiny raha nametraka an'le cocktail molotov fotsiny ange milota zany hoe dia nijanona atreo fa zao ndraiky sa fanitanana fikomena dia ray azo atao anketo aretrika fa manana bianco manana paka manana service de doléance isaky ministère afaka apetraka ny hoe ty misy tsy mety ataon'olona anankiray dia apetraka le izy fa raha ohatra ka hoe tarina ohatra ny olona izy dia mitombo mivesatra eo aminao dia ireny tany aloha indray dia anisan'le raharaha Patrick colonely dia iny moa zany niteraka zavatra maro be mihitsy ny resaka Patrick colonely iny satria raha ny prime ministre zao maly dia naneho ny heviny hoe misy ny fanadihadiana zany misokatra amin'izao fotoana zao fa raha mijeran'ny prime ministre zany tao anatin'izay ataontsika hoe faneho-kevitra foy teny amin'ny anteny miaram-pirenena zay tena rapetabe tonga dia lasa izy nandeha zany dia io zany le ahitana ihany hoe satria tokony le raha enona zany zao ny faneho-kevitra ny filohan'ny anteny miaran'olona hoe tokony say miatrika fa tsy hoe any ananonanonany no maneho hevitra raha ohatra zay le hoe lalatsainy zay zany jerena dia amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia tokony miatrika ny mpanao gazety ihany izy na mba nanokana fotoana foy na lavalava mba satria mpanao gazety mba te anontany zavatra maro iny raha Patrick colonel Patrick zany zay natonontonona makasika ny resaka kolikoly ny resaka satria misy resaka administration anatin'le izy mikasika an'ireo fihetsiky ny tompon'andraikitra ambony samihafa zay mitazona andraikitra eto amin'ny firenena na eo anivon'ny folo alina zany na eo anivony dia zay zany voatonontonona tao anatin'le izy dia hoe mba nieritreritra ihany mpanao gazety tsy efa tena niomana mihitsy ary ny andeha azy teo an-dala tsara ametraka fanontaniana fa tena fanontaniana raha ihany tonga tsy nanamaliny ihany
maika be mihitsy tena tonga dia lasa l izy de eo zany fitoreresana ve eritreritra ianao zany ao anatin'ireny zavatra roa no tonga ao an-tsaiko zany drala satria zao ity fotoam-pivoriany ity moa zany dia fotoana anaovan'ny gouvernement reo ministra mandrafitra an'izany a tatitry ny asa nataony zany sy ny asa vitany a nandritra n'iny taona exercice 2024 iny zany a eo moa zany mikasika ny politika ankapobeny politique publique izay ny premier ministre moa zany tokony